misaviritaka indray misy mpanolosaina mitonona ny hoe zay de manohana ny fihetsika ho amin'ny fampandrosoana amin'ny tanàna de zany ny fomba fanaovana politika misaviritaka tanteraka raha izay no itenena anazy ny raharaha politika ary le mitonona azy ho tanora manao politika hitondra rivo-baovao ho amin'ny raharaha politika eto Madagasikara no tena manondrana sy miondrakondrana ohatran'izany zany fa tsy mendrika ny filohany ny antenimieram-pirenena ny antenimieran-dolona azafady ny olona maneho hevitra toy izany de zany nefa nitaratra le mpitondra zay le reflet an'le mpitondra de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka hoe tsy afaka miady hevitra ny amin'izany filohan'ny commission zany de alain'ny olona baraka abridan'ny olona mihitsy Madagasikara atsy asiny hoe ici c'est la France aty indray asiny hoe l'Union africaine c'est l'Afrique sans Madagascar zay nge ny dikany zay ny dikany izy géopolitique zany fa zay ny dikany l'Union africaine sans Madagascar dia rehefa mamaky ianao ny hoe manana maronisy lay vondrona zay mitonona azy ho fanoerana eto Madagasikara de rehefa miroso nefa ianao amin'ny alalan'ilay fifidianana zay ho filohan'ny organe délibérant zany na ny mpanolo-tsaina de gaga ianao fa resy ny candidat tolotry ny fanoerana zany de tena mbola atsapana foana ny amin'ny hoe ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara zany de tsy mitodika afa-tsy ny fitiavatena de tsy mitodika afa-tsy ny fitiavatenan'olombitsy fa tsy mba mieritreritra mihitsy zany amin'izany tombontsoa iombonana zany de gaga ianao zany mahita ny valim-pifidianana indray rehefa avy eo rehefa mifidy filoha-lefitra de mahazo 1/3 indray ny fanoerana ao anatin'ilay rafitry ny mpanolo-tsaina de gaga indray ianao rehefa avy eo fa mandeha ihany mitoy an'ilay fifidianana de misaviritaka indray misy mpanolo-tsaina mitonona ny hoe zay de manohana ny fihetsika ho amin'ny fampandrosoana amin'ny tanàna de zany ny fomba fanaovana politika misaviritaka tanteraka raha izay no itenena anazy ny raharaha politika ary le mitonona azy ho tanora manao politika hitondra rivo-baovao ho amin'ny raharaha politika eto Madagasikara no tena manondrana sy miondrakondrana ohatran'izany zany amin'ny raharaha politika de tena mampalahelo zany mandinika an'izany toedra rasy zavatra mitranga zany satria dia izay zany sisa ny atao hoe mpanao politika eto Madagasikara androany de miova tampoka rapitso de 600,000 ariary raha ny information tena enitsy no amadiana tanindrazana ohatran'izany de tena mamohitra zany ny toetra ohatran'izany Michel Nomenjanary zany sisan'ny klasy ny mpanao politika malagasy zany sisan'ny klasy ny antoko politika mihevitra azy ho manana ny tanjany sy mahazo maronisy eto Madagasikara de tsy gagitsika raha miravoravo tanana ny olom-pirenena manoloana an'izany toetra raha zany so ihany fa mbola misy ny fijoroanay ao anatin'ny cellule de crise ary zany mahatonga anay miteny foana ny amin'ny hoe zay tsy mitambatambapoana ary tsy artificiel loatra zany satria zany atao hoe politique artificielle coalition artificielle zany satria tsy amin'ny alalana foto-kevitra no ivondronana fa amin'ny alalany fotsiny ny maronisitsika de tao ahoana ny fampirarahana de mandeha makany amin'izay tombontsoa manokan'izay Michel Nomenjanary tany alohan'ny fifidianana andro iray mialohan'ny latsabato ny fifidianana de anisan'ny nisy ny fivondronana candidat laza le hoe tsy anaiky le fikarakarana ny fifidianana azo lasaina ve tara ve ny fahitany cellule de crise ny fahatongavatsain'ireo candidat ny laza an'izay tamin'ny fifidianana ho an'ny teto Antananarivo manokana taorina an'izay indray de nisy ny fanambarana ny sesilany le hoe tsy anaiky ny voka-pifidianana voaka le voka-pifidianana ohatrany samy nangingina avokoa ireo candidat tamin'iny ho an'ny teto Antananarivo sy ny tany amin'ny faritra ihany koa zay anisy lazaina hoe nisy zay tranga zay hoe tsy manaiky an'le voka-pifidianana hoe azony eo amin'ny fitondrana ny toerana renivohim-paritany 5 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mangina avokoa nefa ireo candidat mpifaninana tamin'izany lazan'le hoe nahita tsy fanarahan-dalàna ny androm-pifidianana fa tany lany ilay mpiasa-panjakana ny rafim-panjakana nampandany an'le candidat miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao io toetra politika io angeny tena anisany manahira-tsainy amin'ny raharaha politika eto Madagasikara zany Michel Nomenjanary
satria ahoana moa zany no fandraisan'ny olom-pirenena zany hoe androany ianao zany dia mitonona ny amin'ny hoe raha misy valim-pifidianana miova amin'ny tena izy eo dia tsy manaiky zay hatramin'ny farany raha pitso indray nefa ianao zany mivoaka ihany le valim-pifidianana dia mandray anjara zany ianao ao anatin'ilay fivorian'ny mpanolotsaina dia zany rehetra zany no mampisaviritaka hoy ny olom-pirenena sy ny olona mba mieritreritra ino avy ny ty tanindrazana iombonany ty satria tsy azo ny inona teny intsony ny mpanao politika malagasy sy mipitarika ny toko politika tsy azo ny inona teny intsony amin'ny hoe tena mahitsy ve ny raharaha politika zany Michel Nomenjanara tena mba manany mahizy azy ve ny mpanao politika malagasy ka raha androany izy tsy manaiky ny valim-pifidianana dia tena tsy manaiky hatramin'ny farany an'izany valim-pifidianana zany dia io anie no malasa saina foana mampieritreritra lalina mihitsy any amin'ny mbola mitombona ve ny convention na tsy hadita dia misy ve ny complicité ny mpanao politika ampilamindamina fotsiny toetra raha politika eto Madagasikara dia nisy moa namaly avy any amin'ny ankilany zany amin'ny tsy mifampiraraha na amin'iza na amin'iza ka raha tsy mifampiraraha amin'iza na amin'iza dia inona zany ny dikan'izao toetra politika ataony ny fanoherana mitonona azy fanoheran'izao amiko tsy mitombony zany raha ohatra ka nijoro ny amin'ny hoe manohatra ny valim-pifidianana zay satria mahatsapa fa mandresy eo anatin'ny fifidianana dia mitazona an'izany hatramin'ny farany ny fanoherana zany fa tsy eo anatin'ny 2 andro ao anatin'ny 3 andro dia mandray anjara indray ianao anatin'le premier convocation ny conseil municipal zany dia zany no ataontsika hoe tsy mazava ny lalao politika eto Madagasikara tena manjavozavo tanteraka satria dia ianao zao aza angalaran'ny olona vato dia microiser les bras dia manaiky ianao nisy tokoa iny hoe fivondrona ny candidat iny fa rehefa tarafinao dia hoe sanatriny zany hoe mitovy amin'ilay fivondronana candidat collectif tamin'ny heritaona lasa dia heritaona volana vitsivitsy eo teoriana dia mizara roa dia volana vitsivitsy aoriana dia mandray anjara amin'ny fifidianana dia volana vitsivitsy dia mifampiapanga sy mifanenjika dia volana vitsivitsy teoriana nefa dia ozy izy mipitondra ny amin'ny misaotra andrandrematohanina koa noho ny latsahany teto amin'ny tanàna na Antananarivo zany tsy azo tarafina ohatran'izany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy azo iankinana sy anteherana zany ny raharaha dia zay no mahatonga anay zany ao anatin'ny cellule de crise tena mbola manamafy ny amin'ny hoe tsy miorina amina tsy miombona amina fanoherana kisadasada fa tena tsy maintsy mijoro amin'izay fitiavan-tanindrazan'izay zany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary zay foana ny sotomanay ny sain'ny olom-pirenena ny amin'ny hoe io erahantsika mahita io erahantsika mamaky io ny toetra raha politika tsy misy manao politika maty anina intsony mihitsy ny mpanao politika malagasy ary tsy misy manao politika mitodika makany amin'ny fitiavan-tanindrazana fa manao politika ho an'ny tombotsoan'ny tena sy tombotsoan'ny manodidina sy tombotsoan'ny antoko zay zany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary za manokana raha ny famakafakana ataontsika sefa ela be dia efa miteny foana hoe mitodika mandeha makany amin'ny faharavana antoko mihevitra azy ho matanjaka sy régime ny tondra teo aloha fa io miamiparitaka miamivany lalao politika dia iza moa victime mange dia ny olom-pirenena foana no mizaka an'izany satria mantra ny firenena mantra mivoaka malagasy manao daniny kibo mipitondra tsy misy fanoherana manana mitanjany dia mazava loatra fa iza datiny zany vokany ratsy zany dia ny vahoaka 570 mahantra eto Madagasikara dia zany no mpanao politika eny efa mitonona foana ny amin'ny hitondra fanovana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara anatsara an'izany fa zany lalao zany ny zavatra mitranga eto Madagasikara Michel Nomenjanara ny cellule de crise diovy Madagasikara ve tsy mino tokoa fa tsy misy zany deal zany deal politika eo amin'ireo milaza azo matanjaka manana olona manana base politika sy ny zay eo amin'ny fitondrana
tsy hoe zao ihany tsy fitondrana rajoela ihany fa hatramin'izay mety misy foana zay fa hoe eo aloha zany eo a tena mino an'izay ve nisy ny fanambarana teny aloha tany fa ny filoha teo aloha no kandida ny fanoerana vetivety eo mivoaka amin'izay ny taratasy ary mivoaka hatrany amin'ny 3 hoe nisy ny fanarahana tany ambadika nahatonga azy ny latsaka andohandreo taratasy ketrareo taratasy ketra moa tamin'izay no ingan'ilay izy a so de mbola misy zany amin'ity fifidianana be ny tanàna ity satria nangina avokoa aloha zany a reo mpiaradia tamin'ny filoha teo aloha fa izy amin'izao no hitanao miteny fa tamin'izany nefa de maro ny olona nanaradia azy miteny so de nampangina reny olona reny a ka miady rery le olona lazaiko teo ny zavatra mitranga Michel Menjanahary tsotra amin'ny hoe raha mamaky ny toetra raha politika tsika eto amikilany a de misy mpitondra tsy mahomby ingesantsika foana iny hoe un gouvernement défaillant tsy manana vision mazava tsy manana programme ary ny résultat ny négatif tena tsy mahomby izy ato an-daniny a de misy fanoerana zay manana ny tanjany amin'ny lafiny raisiko ohatra fotsiny lafiny politika na ny rapport de force zany ato am-daniny a de misy fanoerana manana fitaovana na fitaovan-tserasera io na manana tena matanjaka ary manana maizy azy misy mihitsy aza ny mahenika ny Madagasikara manerana n'izao tontolo zao zany de amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mahatoky Michel Menjanahary amin'izany tanjaka ny fanoerana zany raha mijery fizikement fotsiny zany sy rapport de force teny hoe tena manana ny tanjany reo 570 tsy mandray anjara amin'ny fifidianana inona ny antony ny antony zany a de mazava loatra zany a fa misy fahalainana avy amin'ny olom-pirenena ahatoky ny mpanao politika amin'ny zavatra ambarany sy teneniny amin'ny politika hoentiny sy ny fijoroany rehefa maheno ianao ny fanoerana ty amin'ny andaniny de miteniny amin'ny hoe tsy azona ekeny zao zany hoe mivoaka zany lay paikady politika na lay tanjona politika apetraka mitondra fanovano zay ametraka mazava ny lalao madio amin'ny lafiny demokrasia ny fanehoan-kevitra sy ny sisa ary hitondra programa anarenana amin'ny tanàna ohatra satria tanàna no resantsika eto rehefa mandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika dia hitatsika reny hetsika maro lafy ataony ny fanoerangena fa de tena naresy lahatra ary natarika olona tokoa fa rehefa tsy mahomby lay tolona de mametra-panontaniana ianao hoe tolona lehibe sy goavana toy ireny hoe misy ray tapitrisa mahery 1 million raha izay no heverina ny manifestant zany nanerana any Antananarivo fa naninona zany no tsy vohetsika reny olo reny tena nanohatra mihitsy an'ity andaniny izay fantatritsika hoe tsy manaova tsy mampiasa ny herim-pamoretana de amin'ny alalan'ny force zany de atsiankilany zay teneniko izay hoe nisy lay fivondronan'ny candidat de nisy ny hetsika kanefa tsy nahomby de mametra-panontaniana ianao hoe zay tsy andray anjara amin'ny fifidianana de volana vitsivitsy atseriana anao de mandeha indray ny adevitra ny amin'ny hoe tsy manao politika na chaise vide de efa fantatra nefa fa lay mpitondra misy tamin'izany vanim-potoana zany de tsy manana eritreritra fa tsy ny hold-up ny principeny tsy manana eritreritra fa tsy corruption électorale ary fraude électorale niainga tamina fanavozana lisy mpifidianana zay fantatritsika fa tsy nanjary mihitsy nanerana any Madagasikara rehefa vakinao zany de mametra-panontaniana ianao mamakavaky ianao ny amin'ny tsy mitombona mihitsy lay fanoerana sy ny heriny amin'ny fanoanany ny olom-pirenena azy sy zany fitaovana ampiasainy zany no tsy mahavita tena hoe mandray fepetra mahakasika an'izao fitondrana ankehitriny zao zany tsy mitombona zany fa rehefa vavahanao fakafakainao tsika amin'ny asa fanaovan-gazety de mitady foana hoe inona ary ananana pirofo fa zany convention d'Atsahadinta zany de tena nisy ary mitombona dikan'izay zany ny convention d'Atsahadinta zany no mbola miazona ny retolo reto amin'ny lalao politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao nahoana moa zany Andriamatoa Marc Ravalomanana mialatsiny ara-manonina ny anarany no to manadio ny tenany amin'ny tsy misy zany fifanarahana ara-politika zany izy no teny elizy de indramiko lay teny raha tsy misy zany tsy mila valiana akory ene tsy mila valiana zany
ratsiny izy fa matoa zany valinao de mahampametra-panontaniana hoe inona ny tao ambadika zany resaka zany ary raha alefako lavitafina ny adihevitra dia nisy ao anatin'ny fitondrana no teny hoe tsy omena ragidro ny fitantanana ny tanàna olona roa ao anatina fitondrana ny ray mpanoana ny ray solombavam-baoaka am'izao tsika miteny zao de miteny mazava hoe tsy omena babakoto ny fitantanana ny fitondrana olona any am'sisy tany le mazava loatra zany anjara ngetrarehetra zany mamakafaka hoe iza no resahana ao anatin'izany fa zany nge lay lalao politika misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao tiako tongavana zany ao anatin'izany Michel Nomenjanary de zao hoe isika mihitsy zany olom-pirenena ny mila mandinika lalina ny toetra raha iainantsika am'izao fotoana zao ary mila mamerina ny fitiavan-tanindrazana misy eo amintsika tsirairay avy ny amin'ny hoe tsy natao aniza ny fitondrana na ho an'ny babakoto na ho aniza fa natao ho an'ny olom-pirenena malagasy izay manan-kevitra sy manana programa ary inono ny olona teny hampandroso ny firenetsika satria raha vao mbola miresaka an'izany zany tsika de tena mbola azo tsapahitanany zany lay hoe mbola eo ambany fitantanany rafim-panjanahantany Madagasikara zay zany ny famakinan'izany tsotra de hoe tena mbola misy zany no ampiasainy mpanjanaka ny mpitondra misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao de anisan'izany moa Andriamatoa Rajoelina satria izy nge vazaha so de tiantsika fa frantsay izy ka amin'ny maha-frantsay azy mahatoky fetsika fa hiaro ny tombotsoan'ny malagasy maro anisa Andriamatoa Rajoelina de zay zany raha vahavahana ny raha politika eto Madagasikara raha anatiny zay fa ifandraisantsika koa amin'ny raha any ivelany dia tsy gaga zany tsika raha ohatra ka resitsika any amin'ny commission ny Union Africaine satria de mazava loatra tsy inon'ny olo zao fitondrana misy ankehitriny zao tsy ametrahany 55 états ny commission Union Africaine fa tsy ametrahany maro anisa fahatokisana vitsy anisa mihitsy aza no nifidy tao anatin'ilay fifidianana zany de mazava loatra zany fa lay mpitondra misy am'izao fotoana zao dia fantatritsika loatra fa tsy ametrahany mpitondra afrikana sy ny firenena voisin-tsika na ao anatin'ny continent misy atsika fahatokisana de anjaratsika izany mandinika sy mieritreritra manoloana an'izany Michel Nomenjanary idiratsika mihitsy zay fifidianana filohan'ny komision ny vondrona afrikana izay nanasolo tena moa sika malagasy ministre ndraraham-bahiny teo aloha sady ministre ny toe-karena Richard Andriamandranto ny ministre ndraraham-bahiny Djibouti Andriamatoa Mahmoud Ali Youssouf no lany izay aloha zany anisan'ny laza tao aorian'ny fifidianana iny sabotsy lasa teo ny ministre ndraraham-bahiny nadikany tamin'ny teny frantsay mbola izy le hoe fahombiazana hatrany aloha zany eo amin'ny firenena afrikana i Madagasikara satria manana fahamatorana raha nandray anjara tamin'ny fifidianana iny tena mitombona hoe zay fahitany cellule de crise hoe manana fahamatorana Madagasikara raha ireny zavatra ireny nanana kandida anankiroa tsika afaka natolotra tamin'iny ny safidiana moa zany satria anankiray no ankatoavin'ny filoha mpanjakana amin'ireny Andriamatoa Rajaonarymampianina azo lazaina fa tsara toerana ny filoha teo aloha tsy nahazo an'izay fankatoavan'izay izy fa ny ministre ndraraham-bahiny nahazo an'izay fankatoavan'izay manahoana ny fahitany cellule de crise ny Madagasikara aloha zany eo misehatra ny afrikana am'izao fotoana zao tao aorian'ny fifidianana iny izy moa zany no hoe manana fahamatorana raha diplomatika ozy Andriamatoa Richard Andriamandrato ny sabotsy lasa teo iny zany amiko aloha zany ny famakina ny toetra raha tsotra ny hoe tsika aloha zany de tsika moa zany lay mialatsiny mampiasa nyity fiteny ity fa tsika tena mitetateta zany tsika satria vondron'ny commission Union Africaine no mahamendimendy atsika fa ny firenetsika nefa miara-mafantatritsika hoe ao anaty latsaka kady tanteraka ny fantrana hitatsika fa ny valo amby sivifolo isanjaton'ny malagasy de tena miaina ao anatin'ny fantrana lalina de tsy misy atao amintsika ny olana rehetra
olan'ny herinaratra, olan'ny rano sotro madio, olana sedraitsika amin'ny famokarana, olana sedraitsika amin'ny insécurité. Zao tsika miteny zao dia raha misy ny 5 taona ka hatramin'ny 10 taona dia ritra ny omby gasy, satria manjaka loatra ny tsy fandriampahalemana ny asan-dalo any amin'ny faritra zany amin'izao tsika miteny zao. Dia zany tandondomindozo oatra zany tsika fa mamendimendy antsika dia candidat ny commission ny Union africaine. Dia matoa hoe rajonary mampianina raha nilatsaka candidat ny commission Union africaine dia ataoko angambany fa teo ny mahafloan'ny république azy teo aloha dia maneritreritra izy mety misy manana fanohanana ataoko hoe filoham-pirenena teo aloha zay niarana asa taminy dia mety nahazo ny ataoko hoe soutien na fanohanana mivantana na tsy mivantana mba no eritreretin'ny olona zany ho filohan'izany commission zany izy. Fa etsika moa zany aty amin'ny fomba fanaovana politika malagasy dia zay hoe tsy misy mihitsy zany fitiavan-tanindrazana iombonana zany, fa rehefa ianao no mitondra dia tsy tia tanindrazana daholo ny ivelan'ny fitondranao zany sy ny fitantananao. Zany ny famakinana zany manko hoe zay le conflit politique miverimberina eto amintsika hoe rehefa imarika Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha dia tsy misy ilako an'izany intsony fa tsy tia tanindrazana zany. Dia nandalindray rajonary mampianatra dia tsy misy ilako an'izany intsony fa tsy tia tanindrazana zany, fa za zany zao ny filoha dia za zany no tia tanindrazana dia zay manakaiky azy zany ny atao hoe tia tanindrazana fa ny ankoatran'izay tsy misy. Zay ny famakinana le candidat ny rajonary mampianina zany. Tsy amiko zany raha ohatra ka tena misy fitiavan-tanindrazana iombonana dia mba mifampiresaka, fandinga fanakalo hevitra aloha, fa tsy tonga dia refus zany no menao fa inona zany mba objectif anandray matoa rajonary mampianina raha ho président commission Union africaine izy, inona ny tombony amin'ny Madagasikara raha izy le candidat ary izy candidat favori tamin'ireny vanim-potoana ireny dia mety mba ohatry ny ahoana ny retour ho an'ny Madagasikara. Zany anginy atao hoe manao politika, tsy hoe alako bika tsy tiako tareha mpitondra teo aloha dia mety namely na mety namingy ana na mety nanakarapoka dia tena tsy mety amiko. Fa dia amin'ny lafin'ny politika anatiny zany tsy efa tsara fa ny olona droite gauche miresaka ny olona rehefa tombontsoa ny amin'ny atao hoe fiandrianam-pirenena dia isika zany mbola lavitra an'izany fidirana politika efa zany tsy ahomby mihitsy. Tena raha mbola izao ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, voalohany aloha dia ny rafim-panjanahantany no mifehy antsika amin'ny lafiny ekonomika sy ny lafim-pitantana ankapobeny dia tsy mahomby mihitsy niza mpanao politika iantsehatra eo. Ary zay nga mahatonga amin'ny filoha-dideratsiraka teo aloha ny teniny amin'ny efo azy rehefa mandroso Madagasikara satria fatany io efa tsy mahomby ty anankiray ty, fatany fa tsy mahomby Andriamatoa Rajoelina dia mahatonga azy zany sady manozona ihany izy no mampafantatra ty amin'ny ilany hoe tsy handroso mihitsy tsika raha mbola zao fomba fanaovana politika eto Madagasikara zao no imatimatesany mpitondra fanjakana zany tsy mieritreritra afa-tsy izy rehefa tonga eo izy tsy miaino miafy izy tsy miraharaha izy fa na olo-pirenena mananjo zao aza afaka hiteny dia ozy izy hoe sanatriny zany mamon'le voalazany Andriamatoa filohany ny antenemeran-doolona zany zay tena tsorona hoe misy olona miaina amin'ny fiainany andavanandro any mampiasa zany ataoko hoe katy zany fiainany isanandro zany, misy faritra tena matanjaka isanandro mampiasa an'izany ka ny fampiasanao an'izany voambolana zany nga tsy eritreretinao fa mandratra olo-pirenena maro be. Le fitenenanao ny amin'ny hoe tsy misy olo-pirenena na vahoaka afaka mandresy ny mpitambasa zany na mpitandro ny filaminana zany ange tena mandratra zany tena fanaovana tsinitsinina malagasy zany ary tsy mendrika ny filohany antenemeran-dolona ny olona miteny an'izany zany dia tsy ambambanana miresaka an'izany Michel Nomenjanary fa tsy mendrika ny filohany antenemeram-pirenena ny antenemeran-dolona zafady ny olona maneho hevitra toy izany dia zany nefa ny taratry le mpitondra zay le reflet
an'le mpitondra de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka hoe tsy afaka miady hevitra ny am'izany filohan'ny commission zany a de alain'ny olona baraka abridan'ny olona mihitsy Madagascar atsy asiny hoe ici c'est la France aty indray asiny hoe l'Union africaine c'est l'Afrique sans Madagascar zay nge ny dikany zay ny dikan'le izy géopolitique zany fa zay ny dikany l'Union africaine sans Madagascar misaky Madagascar na manana candidat azy roa no mifidy azy zay zany le première ronde deuxième ronde troisième ronde quatrième ronde hatramin'ny sixième ronde de iny hitatsika iny ny résultat jereo tsara fa ny olona ny ovaova le izy arakaraky ny fifandraisan-dahatra zany tao anatin'le ronde de tsika nefa deuxième ronde zany efa tsy tazana Madagascar de tsy gaga tsika mbola marefitsika amin'ny lafiny politika marefitsika amin'ny lafiny ekonomika marefitsika amin'ny lafy pitantanana amin'ny lafiny sosialy marefitsika amin'ny arabola isika nefa de tenenina foana firenena manan-karena manana ny toerany maizy azy manana olombelona mahatsilo saina manana olombelona milamina kanefitsika de farany amin'ny filarana manerana an'izao tontolo zao ny amin'ny fahantrana zany de tsy gaga tsika zany Michel Nomenjanahary ohatra ka 1 milliard d'euros isa taona no perte very an-dranomasitsika nefa tsika tsy mandroso de avy eo tsika mandeha mitady 10 milliards ny Dubai na mitady 10 milliards amin'ny arabo mbo hoe ahafahana manarina Madagascar nomena nefa tsika 1 milliard Covid $2 na kaisa tsy hita hatramin'izao tsika miteny zao mba manontany aiza zany tomobilin'ny Covid de aiza ireny fitaovana PDP nampiasainy reny de natao iny reny de mamisy audit fe reny de nanahoana reny de ahoana volam-panjakana mahakasika tsy misy an'izany eto Madagascar veriny 700 kilao ny volamena de tsy misy toy eny de avy eo nefany ny douane nomena milliard ny amin'ny hoe na vita ny asany de zany rehetrarehetra zany tsy misy transparence tsy misy mangarahara eto Madagascar amin'ny lafy pitantanana ny volam-bahoaka fa de manao ny daniny kibony zany ny mpitondra de ny vahoaka malagasy zay mba mieritreritra fa hiteny sy aneo hevitra de avy raha matahora de ohatra ny ataona le matao filohan'ny Sénat mipetraha tsara inona dikan'izany zany ny fanaovana politika eto Madagascar de nefa ny za mahatoky fa na oinona de tsy maintsy ravo zany rehefa io malagasy io no mifo amin'izany torimaso zany de tsy maintsy ravo zany satria mafiany zany hoe mandany Jeriko tamin'ny andro an'ireo matoratsiraka ary zay anisany mbola tena tanora de tanora tamin'izany vanim-potoana zany mba tsy ho tenenina hoe tena tao anatin'le fahatanorana mihitsy zany fa rava ihany le mandany Jeriko de aza mieritreritra nareo fa ahitra eo mandritra ny 100 taona na mieritreritra nareo fa ahitra eo mandritra ny 520 taona am'izao fomba hitantanana ny firenena zao kely sisa angio hitatsika tsara mihitsy tsy maintsy misy fipoahana ara-tsosialy io ary zay analizy zay efa metsika efa nidinihitsika mangala tamin'ny taondasa hoe tsy maintsy misy fipoahana ara-tsosialy io am'izao toedrara iaina ny olona zao satria mantra lalina loatra ny olona hatramin'ny rovinina reo no havita anome 250 000 ariary ho an'ny olom-pirenena ary magaga de zao eto Antananarivo ihany no mahazo an'ilay vatsy tsinjo de apahapahan'olona vitsy any amin'ny faritra de satria nareo zany mbola mionona foana amin'ilay politika eto Antananarivo ihany no Madagascar de zany zavatra mitrangy de ahoana zany ny any aminay any atsimo atsinana nahoana ny any atsimo nahoana ny any avakatra de misy mpitondra fanjakana ve mbola izany ny fomba hitantana ny firenena de iverenako zany le izy hoe tsy natao ho anay babakoto mihitsy zany fitantanana ny firenena fa tsy maintsy natao eo anivony fitantanana sy ny firaisana tsy kombakomba de zay zany le izy nge Michel Nomenjanahary ary zay ny tena tokony hitondrantsika famakafakana lalina manoloana ny raharaha politika eto Madagasikara satria mbola tena manjaka loatra io fitantanana amin'ny rafim-panjanahantany misy eto Madagasikara io de io zany ny tena adihevitra goavana satria mampiasa olona ny mpanjanaka mampiasa vondron'olona ny mpanjanaka zany na tonga ny club 48 tsy azo ialana zany ary zany no ampianarina ny tanora amin'izao zany nge zavatra nisy c'est réel
de zaotsika amresaka so zany vanimpotoana tena tsy maintsy kosa hitsangana hijoroana ampahafantarana ny tanora am'izao fotoana zao hoe tandindondoza no avintsika satria ity Madagasikara tsika ity zany dia am'izao tsika miteny zao ny 300 ny lafiny ekônomia eto Madagasikara de feheziny vahiny na feheziny saritsarim-bahiny mitovy amin'Andriamatoa Andry Rajoelina de zany ny zavatra mitranga de mila mifo amin'ny torimaso zany ny tanora tsy tokony hanao foity andeha hitsoaka ny Allemagne miasa nandeha hitsoaka ny Frantsa mianatra nandeha hitsoaka ny Sénégal miasa sy ny sisa fa tokony miatrika an'izany olana goavana zany satria na isika soza tsy anana ray dintsony afaka taona maromaro raha toka mbola zao zany ny fomba fitantanana ny firenena misy ny mentsanara idirako rehefa aveo le makasika ny fifandraisana iraisampirenena ny USAID sy ny firenena afrikana ry fitadiavana mpiara-nantoka maro fa tiako idirana kely tany a Dubai matetika rehefa manao fitetezana fivoahana any ivelany filoham-pirenena miatrika ireo fivoriana eo misehatra iraisam-pirenena dia anisan'ny tazana ao anatin'ny délégation foana ankoatran'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta ny zanaky ny filoham-pirenena mifandimby moa zany ireo zanandreo mandeha inona ny mety ho taratra izay raha eo amin'ny lafin'ny politika manokana ty ampiditra ny zanany amin'ny tontolo politika ve ny filoham-pirenentsika sa mety ho inona ny fahitany sur le grise an'ireny zavatra ireny filoha teo aloha nisy ihany manao an'izay fa ny vadiny matetika no entiny fa amin'ity dia zanany filoha mihitsy no entiny manaraka azy amin'ireny fivoriana ireny anisan'ny tafiditra anaty délégation ve izy ireny fanontaniana moa no apetraka fahitany sur le grise an'izay iny moa zany de tsy fisiny mangarahara aloha eo anivony fitantanana ny république satria ny communication présidence ny tokony manazava an'izany hoe ao anatin'ny membre ny délégation malagasy ve izy sa inona ny antondriany any zany tsy fisiny mangarahara aloha voalohany indrindra fa faharoa de zao hoe tsy voazao nisy an'izany Andriamatody teratsiraka koa de tena nanana an'izany pratique zany ary ny zanany anisany tena ataoko hoe ny setrasetra tamin'ny fotoan'androny ao anatiny zany fitantanany deuxième république zany tena setrasetra taty mitandrifany Andriamatoa Makaravalomanina no fon'izy tonga teo ny rahantsika nahita fa hita taratra ny zanany tany anatin'ny fitantanana orinasa zany tao anatin'ny herintaona mampianina angamba tsarotsika tsara ny raha volamena ny raha carrière sy ny sisa zany koa nge setrasetra mihitsy tamin'ny fotoan'androny manko zany ny mpitondra malagasy tsy mba manana n'izany hoe fanetreteny zany rehefa mitondra ka manasaraka ny raharaham-pianakaviana sy ny raharaham-pirenena zany zay tsorona fa manitsakitsaka lalam-panorenana zany satria ny filohan'ny république ange raha resahana amin'ny mahafoloha azy zany dia androm-panjakana ka ny androm-panjakana de tsy anteheram-pianakaviana tsy anteherana vady aman-janaka fa tena izy ilay filohan'ny androm-panjakana zany de mijanona filohan'ny androm-panjakana ary filohan'ny malagasy manontolo dikan'izany zany tsy mahazo manafangaro ny raharaha ny asan'ny firenena sy ny raharaha manokana zany de gaga ny hevitsika moa zany fa de tena aseho mihitsy baribary manomana relève Andriamatoa Rajoelina inona ny ao anatin'ny sainy sy ny eriteriny tazona n'le zavatra nyresako tarive izy fa tsy maintsy ho andry zareo no mitondra firenena fa tsy misy mahazo mitondra firenena ratsy zareo de zangetra zany no mifangaro voraka raha izay nolazana azy tena mifangaro voraka satria tsy fantatra tsony hoe manao inona tsy misy mangarahara volan'izany noentiny ihany de zany rehetra zany mametraka paraingo tsika tokony mba misy ny mangarahara ny lafi-pitantanan'izany volan'ny le zanany lava no andanany ihany sa volan'ny fanjakana malagasy sa inona tsy misy zany eto Madagasikara tsy misy zany fa de ohatra mandeha ho azy daholo mety daholo zany tsisy problème zany eto Madagasikara fa de nareo ny tsy mitondrako kozy ny olona zay zany hoe zay zao no mitondra fa nareo tsy mitondra de nareo zany no mieritreritra anareo an'izany resaka resahanareo zany fa zay aloha zany mitondra de zay tiana atao io tsy azo nareo tsy afaka miteninareo de tsy miteny mahazo miteninareo de mahazo miteny na ivory nareo de tsy maintsy asiana olona any miaino anareo mivory de
aizany izy fitantanana ohatran'izany manitsakitsaka lalam-panorenana zany ary izahay cellule de crise hatrany ampendoana tsy mireconnaître ny fanjakana io fa nametraka ny amin'ny fanjakana unilateraly io dikan'izay de amintsika miteny zao zany de fanjakana mitanily io mandeha any amin'izay tiany hitondrana azy io fa tsy fanjakana iombonana de zay no mahatonga anay mandresy lahatra foana ny olom-pirenena ny mpanao politika ao anatin'ny plateforme ny amin'ny mila miverina amin'ilay fototra fanaovana politika matianitsika de ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'izany ka izay no andresena lahatra ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao hoe mila miverina amin'izay fitiavan-tanindrazana zay tsika fa ho banky ropotra eto tsika menakavy raha mbola mitoya zao fomba hitondrana ny firenena zao tsy anakatenaina eto tsika raha mbola mitoya zao fomba hitantanana ny firenena zao tsy afaka mieritreritra no avy ny taranaka tsika raha mbola mitoya zao fomba fitantanana zao Michel no menjanary raha miteny an'izany de tena mahitsy ao anatina fahitsiana tanteraka ary tsy atahorana n'izan'iza satria tsy mampiadry zany fa mazava ny resaka mazava ny tiana ho tenenina mazava ny toejava misy amin'izao fotoana zao manitsakitsaka lalam-panorenana Andriamatora Rajoelina sy ny mpitondra amin'izao tsika miteny zao ary miverimberina zany tsy olakolanana tena mampiasa ny didiko fe lehibe amin'ny lafiny rehetra ny mpitondra amin'izao fotoana zao ary zay no anairana ny olom-pirenena za ndray aloha zany tsy matoky an'izany ny lojika ny fitantanana rehetra sy ny lojika ny fomba fanaovana politika rehetra nanerana n'izao tontolo zao de rehefa feno kapokany ny olom-pirenena io vahoaka io rehefa feno ny kapokany de tsy misy mahatazona an'io ary tsy misy mahafehana io na de ny mitonona azy tena ho mafy be sy matanjaka ara mitovy amin'ny général Bombotolony zany tsy mahafehana io ianao rangaha rehefa andeha io zany de tena teneniny zany ary atao mahitsy tsy misy mahafehana io rehefa mitsangana ny olom-pirenena manoloana any tranga misy amin'izao fotoana zao fa de afaka miteny zay tiana ho tenenina aloha ianao zao satria ianao no mitondra afaka miteny ianao fa mamikaty ny hafa afaka miteny ianao fa tsy misy ny fantrana eto Madagasikara fa de tena any amin'ny grande surface tao ny olona no metsena de afaka miteny ianao fa tena raha ny embouteillage eto Antananarivo de tena mapiaiky mihitsy satria tovy amin'ny firenena dehibe rehetra misy embouteillage de zany sisy ny fomba faneho-kevitra sy fiarovana n'ilay fitondrana any amin'ny firenekafa de mihevitra ianao fa tsy fantatry ny olona zany rehetra zany hoe mahantra amin'ny malagasy insécurité any atsimo ny alatromby tsy misy ohatr'izany de ny fambolena tsy mandeha amin'ny laoniny de ampidirina indray ny vary hybride de zany sisy zany sisa zany de zay le itenenana foana hoe mitsapatsapy nareo manandrakandra nareo de tsy hoe tsy vitanareo le izy fa tena tsy hainareo mihitsy le mitondra tsy hainareo le mitondra amin'ny Madagasikara zay no mifototrolana zany amin'izao tsika miresaka zao Michel Menjana raha ny fifandraisana iraisan'ny pirenena aloha zany taorianany ohatrany hoe tsy fitovik-hevitra teo amin'ny vondrona Europiana sy ny fanjakana malagasy tarihan'ny Andry Rajoelina de ohatrany lasa nitodo amin'ireo firenena arabo ireo ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao mety hoe inona ihany koa no antony mahatonga ny fanjakana nitodika any amin'ny firenena arabo aloha zany satria nisany nanokatra sidina mihitsy ny kompania anabakabaka moa zany hoe ampifandray ny Madagasikara Dubai Antananarivo Dubai moa zany anisany hoe maro ihany koa ireo tetikasa maro be zay tohanan'ireo firenena arabo ireo hoe to Madagasikara ny matoky Maxime Aralaiseno inona ny azonareo lazaina mahakasika izay rehefa miresaka Dubai tsika nge efa tafiditra anaty paradis fiscal mety daholo any tsy solana any zay atao rehetra any mety daholo na mitondra volamena ianao na mitondra vola ianao na mitondra mety daholo any zany hoe paradis fiscal io de mazava loatra zany fa rehefa ny firenena anankiray no mitodika mandeha makany amin'izany vahaolana zany rehefa ny mpitondra no mitodika mandeha makany amin'izany de eo izy le atao hoe tapidalakale satria ny asa tino de lafy ny fitantanana akapobe ny politika zany dia tsy afaka mialitsika nge tsy afaka miononony Madagasikara ao anatiny atao hoe mondialisation
de mazava loatra fa ny FMI Banque mondiale ny système des Nations Unies zany rehetra zany rehefa mpikamana ianao de tsy maintsy manaraka ny fepetra ifanarahana amin'ny lafiny fitantanana akapobe ny ara-bola sy eo amin'ny lafiny politika sy eo amin'ny lafiny fitantanana ara-ekonomika zany Michel Menjanary. Inona zany ny zavatra mitranga amintsika amin'teny zao dia lay firenena nge bankropitra état en faillite le fanjakana. De rehefa état en faillite ny fanjakana de tsy maintsy mitady ny fomba rehetra. Ho an'ny ataoko hoe ny zokonjokony angambany no mahadadidy ny situation ny ainana tamin'ny vanim-potoana ny tantanan'Andriamatoa professeur Xavier Albert zany financement parallèle. Toy ny ahoana ny zavatra mitranga rehefa nisy ny atao hoe financement parallèle zany tamin'izany vanim-potoana zany totongana tanteraka ny lafiny ekonomika. De zao tsika ny teny zao zany mikaroka ny fomba rehetra ny mpitondra fanjakana mitady an'ilay atao hoe partenariat bilatéral iza ny afaka hanampy hanoana ara-bola de tsy misy ka satria tsy maintsy mandalo an'io système io tsy maintsy mandalo an'io système io ny lafiny fanoanana ara-bola de tsy efa tsara nge mitonona fotsiny sonoa zay zany zay de tena anampy Madagasikara ary vonona ny tondra ny jarabrikina fa rehefa mifandona amin'io système io ny système des Nations Unies FMI Banque mondiale dia miemotra satria mazava loatra fa ny firenena anankiray dia eo foana zay ataontsika hoe géopolitika matanjaka be sy ngeza be zay itsika nefa feno fisalasalana teo any amin'ny Rosiana tsy afaka miala amin'ny frantsay noho ny filoha frantsay. Teo any amin'ny sinoa tsy afaka miala amin'ny frantsay noho ny filoha frantsay. Teo any États-Unis moa zany de efa nabaribarina ny azy hoe vous êtes des voyous raha izay nilazana azy hoe gérante lamboto izy voyou izy tsy mieritreritra akory ny momba ny olom-pirenena mialatsiny somary mahitsy fantatry ny mpanaraka angamba ny fomba fanaovako politika am'izay lafiny fahitsiny zay de zay zany géopolitika zany de mazava loatra fa ao lay aloko ny fanjanahantany dia ny frantsay tsy ny frantsay amin'ny olom-pirenena azy nresako zay any tsika ny olona foana fa ny politika ny gouvernement frantsay politika ny gouvernement frantsay dia manana ny petrabola matanjaka indrindra sy ny olom-pirenena frantsay mampiasa vola eto Madagasikara izy de mazava loatra fa arovany ny intéret de zany ny blocage tsika eto Madagasikara de mbola manana koa izy an'Andriamatoa Rajoelina zay teratany de inara no teneninao am'zany tsisy nenino no teneninao am'zany fa tsy maintsy manana ny emprise izy zany no mife ny fitantanana any Madagasikara zay mahatonga azy sa na de misy ang résolution Nations Unies mahatonga azy sa miteny hoe ici c'est la France fa inona navaly Madagasikara tsy nisy fihetsika na de iray aza navaly Madagasikara manoloana an'izany nefa tany am-pendohana de ny hoe co-gestion io misy ny dinika ifanaovana makasika ny Îles Éparses misy ny zao zany fampanantenana pokatina Andriamatoa Rajoelina tontolo zany aizytsika am'izao tsika miteny zao am'resaka izy amin'ny anondranytsika fa tsy manafatra tsony mbola manafatra 450 000 tonnes tsika am'izao tsika miresaka zao fito taona hitantanana ianao tsy manana vahaolana zany ny atao hoe mpitondra tsy mahomby tsy azo isalasalana fa zany ny atao hoe mpitondra tsy mahomby ao anatin'ny fito taona ianao tsy mahavita manarina firenena fa rava ny firenena de mbola mieritreritra ianao fa mbola manana vahaolana maritra tsy misy programma miorina ao anatin'ny telo taona zany tsy maintsy misy dingana ny fanondrenana programma de lasa am'izay ianao sisa mitsapatsapa mindrakindram-bola atsy de mindrakindram-bola ry de mitsapatsapa de avy eo ianao manao lalambe mikodana de lalambe mikodana na ny étude environnementale mametra-panontaniana hoe tena hatraiza marina misy transparence hoe iza marina mampindram-bola atsika ahoana io ala voajanahary didi ho tetehny lalambe mikodana io zany rehetra zany tompoko fanontaniana apetraka amintsika rehetra de tsika rehetra ve olo-pirenena de mbola
am'izao vanim-potoana ny 5 iainantsika zao a de ny zanakitsika efa mianatra ny zanakitsika manantera maizy azy ny zafitsika mianatra tsika mandany vola de mbola manaiky an'izany ve ny vahoaka malagasy am'izao tsika miteny zao hoe ny manana mpitondra mitsapatsapa sy manandrakandrina ohatran'izany de zany ange le mahatonga atsika hoe zao de mba tokony mandinika lalina ny mpanao politika ho anay mpanao politika aloha zany de efa zay mpanao politika sy ny antoko politika mivondrona ao anatin'ny plateforme Diovy Madagasikara de efa samy lokalokany amin'ny hoe tsy maintsy miveriny tsika ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana mila mametraka an'izay fototra zay tsika tsy mahazo mitambatambam-poana amin'ny olona kisadasada ara-politika isika satria zany mamotika an'ity fireneny ity ny kitranotrano ny complicité ny convention fifanarahana ambadika sy ny sisa de eto zany tsika samy miandry Michel no menjanary inona no hitranga fa raha ny parametra misy am'izao fotoana zao ny situation misy am'izao fotoana zao dia nino resantsika rehefa miresaka ny vérité de prix io zany tsika milasantsy de tsy maintsy ho avy ny fotoana ampanongana io ho zaka ny fanjakana ve ny fisina fiakarana vidim-piainana 300 isan-jato am'izao vanim-potoana iainantsika zao ho zakan'ny olom-pirenena ve zany Michel no menjanary tsy zakan'ny olom-pirenena zany satria am'izao tsika miteny zao mandoalika antsika mirahalaha miresaka zao ary de tafiditra ao anatin'ny mantra nefa moa tsy maintsy manao politika de miresaka de mitondra zosikevitra anarenana firenena fa tsika mingala miresaka zao tompoko de tafiditra ao anatin'ny klasy ny mantra eto Madagasikara de tsy misy tsonony eo anelanelany fa na manakanena 3 isan-jato ka hatramin'ny 10 000 isan-jato na mantra 5 isan-jato zay sisany gasy am'izao tsika miteny zao de zany no mahatonga miteny tandindondoza ny firenetsika na eo amin'ny lafiny géopolitika ny eo amin'ny lafiny fitantanana kapeny ny eo amin'ny lafiny fitantanana ara-politika de zany no mahatonga ny mpitondra zany am'izao fotoana zao hoe manao tao foana manandrakandrana manao tao foana mitsapatsapa de androany ianao miresaka amin'ny sinoa de raha-pitso indray ianao miresaka amin'ny rosiana de raha fakapitso ianao miresaka amin'ny arabo de tsy tatsony ny ametrahana ny tongotra satria miatery zany lay eto le vy hitatsika ny eto fa rehefa serena de metery de nefa ny anton'izany rehetra zany tsy mahay ny mpitondra ny anton'izany rehetra zany tsy manana viana mitombona mpitondra ny anton'izany rehetra zany de ny fanodikodonana ny arem-pirenena ny fanodikodonana ny fitantanam-bola ny fanodikodonana de détournement des biens publics de deniers publics zany rehetra zany ny olana mifananantany zany rehetra zany tsy voava eto Madagasikara dia manomboka mahazo vahana ny vahiny ary tena naiza fakitra iainantsika de tsy nisy ataoko hoe tafahoatra ohatran'ny tamin'ity fitantanana ny 14 ka hatramintsika miteny zao mahazo vahana ny vahiny izy no manjakazaka izy no manao ny daningibony izy no mitsoka ny mangatsika sy mafana eto Madagasikara ny oran-dratsy sy ny andro tsara zany ny zavatra misy de kosa ataoko angamba ny fa 100 isan-jato mamalagasy itsika tsirairay avy fa tsy mitovy amin'ilay sadasada naka naturalisation mihitsy Andriamanitra Rajoelina de zany marina fa tsy hoe zavatra foronina zany satria izy mihitsy no niteny ampahabemasony amin'ny zay karatra 20 cm ve de tsy tokony adinony malagasy zany fa Andriamanitra Rajoelina no nitonona fa manana n'ilay 20 cm amin'ny maha frantsay azy de zany tsy azo fanany fa zany ny réalité zany ny zava-misy zany ny ainatsika amin'izao tsika miteny zao de zay ny tokony eritreretantsika lalina manoloana ny toedraraha politika Michel Menjanary matetika fanontaniana olona de fa maninona nareo tsy mitarika tsy misy mitarika zany io fa tsika rehetra miara mitarika de rehefa tonga ny fotoana de miara mitarika tsika zany de miara manarina an'le firenentsika de miaraka mitondra vahaolana makitra tsika ho an'le firenena tsy verimberenana zao zava-doza zao satria zao natao hoe zava-doza iaina ny firenentsika de mitovy amin'ny olona rehetra nanerana zao tontolo zao na tany États-Unis aza
ny mpitondra manao tao foana ohatran'izao de tena ignoren'ny olona hatramin'ny farany hatramin'ny taranany de zany raharaha politika zany azo resahana zany naiza firenena de azo resahana zany Michel Nomenjanaka irairaina foana tamin'ny ho an'ny mpanao politika le hoe fipoahana ara-tsosialy ny irairaina ihany koa ny resaka fiakaran'ny viditsolika teo amin'ny fitondrana ny vidim-bary ohatry ny hoe ain'le mpitondra ve no lalao an'izay sentimen'olo zay hoe miakatra ny viditsolika de lalovina kely eo aloha hoe midiny izy de avy eo ampiakarina kely mety iova isan-kerinandro isam-bolana io raha nambaran'ny ministry ny angofo sy ny akoranafo vidim-bary ihany koa amin'izao fotoan'izao efa miparitaka eny an-tsena ilay amin'ny vidiny 500 ariary raha ny fantatra ihany koa de efa nilazany teo anivon'ny ministeran'ny varotra le hoe efa hita eny an-tsena amin'izao vidim-bary eto vita toerana zay nahitana fidinana 200 ariary amin'ny fahitany sur de crise an'ireny zavatra ireny zany mety hoe hatraiza ihany koa ny fetra le hoe ahafahan'ny mpitondra milalao an'izay hoe resaka serasera zay milalao an'ilay vahoaka malagasy ihany koa amin'ny fiakarana vidim-piainana tsy hitroatra tsy adino aloha rehefa miresaka vary fampitaona ny fiakaran'ny vary aloha izao dikan'izany rehefa miakatra ny vary aloha de mazava loatra fa mitobaka amin'ny vary eny an-tsena de io mantsy zany ny eto Madagasikara de zay foana hoe mamono afo sisa zany foana sisa ny fomba hitantanana manomboka metsika kely ny atsy de vonoina ny afo de manomboka metsika kely ny atsy de vonoina ny afo de hatramin'ny roviana zany no io nefa afo milolo io afo milolo mety matinao ny atsy amin'ny ilany de mitsidika ny ataony ilany de ohatr'izany manko le délestage teo zao metsika ny olona de tapohana kely aloha ho faty ny afo zany 300 millions d'ariary raha tsy diso isan'andro no atokan'ny fanjakana malagasy amin'izany solika zany de io rahantsika mahita io vérité de prix ninino resantsika misy fotoana io manonga misy fotoana io midina de zay zany lalaovina lay économie misy amin'izao fotoana zao ahafahany tena fototry ny olona zao hoe tsy manana mihitsy tsika zany programme tena mitombona sy mazava azo tarafina azo refesina hoe tena mba misy indicateur mazava zany nge mahatonga ny miteny za raha miresaka le nge de hoe tsy mitendeny foana fa misy indicateur mazava zany hoe azo refesina raha miteny ianao fa miala amin'ny a de mba tonga any amin'ny C anao zany na any amin'ny D afaka zao taona de azo refesina ohatran'izany le tompoko fa tsy hoe androany ianao mitonona hoe tsy maintsy mahazo 2 chiffres tsika amin'ny herintaona amin'ny tany arikarena vao be de démontrenao hoe zao mampitombona an'izany fa ianao tsy manondrana nefa ianao miteny fa aka 2 chiffres ianao manafatra zany ngeny tsy mahalojika an'le mpitondra ianao any zavatra rehetra ampiasainao eto de afaranao eny fa na de ny ino dizy teo ny matière première ny savony aza de afaranao eto Madagasikara zany ngeny ny fototry ny olana de énergie solaire ny resanao eto aminao misy matière première fa aleonao mividy sy manafatra tosay ianao mametraka orinasa de aiza zao rigasikary aiza zany rehetra zany nge manjavozava aiza zany zao rigasikary anao fiara de aiza zany zao le bus arivo de aiza téléphérique mamay anao de 77 millions de dollars ny laninao anamboarana ny kianja ny Paria ny anarany efa novainao de 77 millions de dollars laninao de aveo mbola tsy homologué izy fa mbola mandany volana ianao tsisy transparence mba ahafahana mihomologué an'ilay kianja de zany de be manaiky voany be manaiky ozy ny olona voany be manaiky ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy de tratran'izany atao hoe be tsy mipoko zany fa tsy mahavita manapoka mihitsy de zany toetra raha misy eto amin'ny firenena Michel Nomenjanaka de sofa mbola misy anay mitsangana miteny mijorony aminay zay kosa aloha tsy miraitsy kombakomba tsy miraitsy kombakomba amin'ny mpitondra manondrakondrana sy tsy mahomboatra an'io zay ary tsy miraitsy kombakomba ihany koa
amin'ny fanoerana kisadasada zany zany efa atao mazava eto Madagasikara ka raha tapidalakale zany ny fanoerana satria zay zany no heno am'izao fotoana zao hoe tena tapidalakale ny fanoerana mitonina azy ho matanjaka de hozy izay hoe raha tapidalakale de zao hoe misokatra foana mivaravagana na amin'ny adevitra fa kosa tsy maintsy ampahafantarina mivoaka malagasy inona ny zavatra nisy sy ny tranga ary inona ny tanjona iombonana manoloana ny dingana iarahan'ny fanoerana eto Madagasikara zay ny mahasarotiny anay ary sarotony zany zay Michel Nomenjanary tsy mamaly ny antso ny anambatra andao atambatra andao zao andao fa zay tsy mitambatamba pona mbola hitsy zay fa mitambatra kosa amina lalana fifanarahana ara-politika mazava fa ity ny tanjotsika iarahana miala ao anatiny zao favoazan'ny fireneny zao de raha izay re tompoko ny adevitra izay tsy manana olana manokana na amin'ny anina na amin'ny anina fa zareo moa zany irevendanany ianina mihitsy ny tsy mety eo ianina mihitsy ny tsy mety eo ianina ny tsy mety eo ka raha mbola ao reo ka zay tsinona tsy maintsy hoako zay mpanao politikako zay mpitarika politika tsy maintsy ho zay ka raha tsy vitanareo ny fandresy lahatra aminay de aza manao politika tsony fa tsy maintsy ifandresy lahatra aminay nareo ary tsy maintsy horesana ny aminay ity ny fototry ny olona amin'ny lafy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de aza dintsika fa be de be ny andrana efa nisy mpitondra firy fanisy teto de tsy naomby am'izany lafy ny fitantanana ara-politika zany ary zay zao tsy nitsahatra tsy niteny Michel Nomenjanary na de tena mbola tanora eritrerina ary de tsy nitsahatra tsy niteny ary nahitsy fa ny politika politisiana le tenenao teo manko ny diversion sy ny buzz de voatonona foana ny amin'ny ianina ny mamadika ao anatin'io ihany fa iza zany zao le mamadika ao anatin'le fomba fanaovana politika tsy mety olonareo ao anatin'ny conseil municipal mamadika tsy le olona ny teneninareo fa mahay miresaka sy mahay miteny sy mahay iza ny mamadika am'izao tsika miteny zao zany tompoko mamadika am'izao tsika miteny zao mamadika ny tolona iombonana mamadika ny tolom-bahoaka de zay le aperitreretanay ny vahoaka malagasy zany hoe tsy miteny mihitsy mantsy nandritry ny fotoana lavabe Michel Nomenjanary fa misy kosa fotoana itenenany hoe io ary le izy io hitanareo io ny toejava misy io hitanareo io ny toejava mitrangy io hitanareo io fa lay mieritrretina ianteherana indray no miazoazo de inona zany no ataotsika de zao mila manohy ny tolona iombonana de zay mbola resy lahatra fa mbola azo vahany zao olana zao mbola azo elana ny fitantanana tsy mahomby mbola azo toerina ny mpitondra fanjakana tsy mahavita mitantana ho an'ny tombontsoa iombonana de zay mbola miteny foana hoe mbola afaka mitsangana de zay ny tsonay ny olo-pirenena rehetra Michel Nomenjanary na ny velana izy na atao anatiny izy amin'ny fotoana zao hoe tsy maintsy tena andraisana fanapahan-kevitra manoloana ny toetra raha-politika na hoanina tsy hoany na misy fifandonana tsisy fifandonana ninona zavatra mitranga de tsy maintsy mitsangana tsika malagasy manoloana ny raharaha fa raha mbola miandry fotoantsika de tsika rehetra ihany miara-mizaka mivokana zany Michel Nomenjanary de hitatsika zany ny vokana andritran'izay feritaona zay fa tsy mandroso Madagasikara memotra mepotika nefa ny firenetsika rava ny fananana iombonana potika ny mahatsikatsika de ny ombo zany ohatra taloha Michel Nomenjanary de ny olona ray manana omby telo zao tsika miteny zao ny omby ray no manana olona fito eto Madagasikara fanohatra ambony ambany zany hoe nisy an'ny omby tamin'izany fotoana zany de x3 nombre de la population zao tsika miteny zao de ny isan'ny population dia -7 amin'ny isan'ny omby eto Madagasikara de raha mbola miandriandry zany tsika de rava potika tanteraka io maizy atsika io raha ny omby nresahany ny omby tsy afaka misaraka amin'ny malagasy na tsa na tanàna na fety na asa na sanatriny zany raha sarotra fahoriana de tsy misaraka na fomba de tsy misaraka amin'ny malagasy de inona tsony zany mahatsikatsika raha ity anisan'ny arena mahagasy atsika ity hitanao ngamba fa rehefa mbola nianatra tany amin'ny T5 de ny aloalo no natao aloha de misy an'iny lohan'omby iny
de nianatra n'iny daholo ny malagasy rehetrarehetra de zaontsika miteny zao zany a zany ny toejavatra mitranga de manomboka horava ny osy de manomboka horava ny ondry de manomboka zany rehetrarehetra zany a ny fahavoazana eto amintsika de anjaratsika mandinika sy mieritreritra Andriamatorajoelona mbola mpikelika ny amin'ny lamy Madagasikara tsisy problème investi à Madagasikara efa amidiny mitsio amidiny tolo ny nosy rehetrarehetra de mangintsika menakafo tsisy miteny de za tsy contre en promotion intsy izy teo ny fizahantany tsy contre am'zany mihitsy fa kosa mba mametra fanontaniana raha makany anosy be izy ny tompony tany sy ny littoral de nana makany Majunga izy ny tompony tany sy ny littoral de mandana makany Folo Pointy izy ny tompony tany sy ny littoral de samy mametra fanontaniana fa anava za antitra manambady gasy vavy tanora de nampandrara malagasy matanjaka akaiky ny fitondrana de zany sisany zavatra misy eto Madagasikara de anjaratsika zany potike rava tanteraka tsika raha mbola miravoravo tanana sy croiser les bras manoloana zany raha zany Michel Menjanary. Andriamatoky Maxime Maralaiseheno inona no azo lazaina amtinana andreo zavatra voaresaksika tato anatin'ny fandarana zara hevitra ireo ary fotoana iny koa zao hitondrana afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra. Ny azo ambara Michel Menjanary manoloana an'izany de zao hoe lava tanteraka ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary mila mamerina an'izany tsika mba ho maty aminy. Faharoa rava ny lafiny ekonomia eto Madagasikara hitatsika fa tefitefy maika andrakandrana tsapatsapa zany sisa ny fomba hitondrana ny firenena lafiny ara-tsosialy de zay lasa miantehitra ny malagasy rehetra zay sisa mikemande mangataka zany sisa ny malagasy am'izao tsika miteny zao de miandromana satria miandry le fanomezana avy amin'ny mpitondra fanjakana de rehefa misy ny ilany mpitondra fanjakana azy tsapa fa maivay ny toetra raha de miazakazaka reny nefa tsy adintsika ange fa reny ange tetikasa amin'ny banque mondiale reny toanany ho an'ny fanjakana malagasy noho ny fahasairanana de zany ny zavatra mitranga eto amintsika am'izao tsika miteny zao de miara-mafatsika ny insécurité hitatsika tsara zany lafiny ny famokarana zany tena memitra tanteraka sika de ny azany ny afatra foana ataoko amin'ny olom-pirenena de zao hoe samy mitsakotsako mieritreritra ary mila mandray fanapahan-kevitra tandrify atsika amin'ny maha olom-pirenena atsika amin'ny maha malagasy ty tanindrazana atsika tsirairay avy atsika ty fa tsy an'ny hafa fa tena atsika ty Madagasikara ty de zay zany ny tanjona de ny ahafahantsika tena miala ao anatin'izao fahasairanana lalina sy fahantrana lalina zao fa kosa tena mandray amin'ny tanana ny ho avy Madagasikara de ny any olom-pirenena foana ny any etaniko ny vahoaka malagasy ny any etaniko de reo manatsaina sy manam-pahalalana eto amin'ity firenena ty ka mba nasongadiny vitana mba afaka nanovo fahalalana sy fianarana de zay ny ananovako antso avy zany hoe tsy fotoana tsony zao hoe fisalasalana ny amin'ny toetra raha misy ary tsy fotoana tsony zao hitaraitana mepaka na iravoravo tanana fa tena mila mandray amin'ny tanana no avitsika dia ity mpitondra am'izao fotoana zao ty za aloha de efa miteny foana aza mieritreritra ny anova lalam-panomenana zany fa zany tsy mifanaraka amin'izany tsika fa zao toejavatra mitrango zao de vanim-potoana tena tsy maintsy hijorono ny tsirairay avy de amin'ny mampitarika politika zany de zay aloha fa tsy nemotra tamin'izany ary tsy memotra hatramin'ny farany na ho misy inona eto Madagasikara de tsy memotra amin'izany zay fa mitondra ny hevitray de mitondra misaorana anareo koa moa zany mbola manome anjara